mampieritreritra ny olona rehetra amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga ao anatin'ny fiara mitantana isika dia midika an'izay aloha raha ny fahazahoana azy dia tsy misy intsony ny mpanohitra ao anatin'ny fiara mitantana. Fa ny zavatra rehetra izay atao dia dinihina ao anatin'ireo rafitra izay efa natsangana. Amin'izao fotoana izao zany dia misy ny rafitra izay mpanatanteraka, misy ny rafitra izay mpanao lalàna, ary misy ny rafitra izay mpikarakara ny fifidianana. Samy manana ny andraikin'ireo. Fa ny zava-dehibe tena tokony ho fantatra sy ny zava-baovao ato anatin'ity tondrozotra ity izay nifanekeny ny mpanao politika rehetra ho famahana ny olana dia ny fisian'ny fampaminana ny fifidianana izay tantanin'ilay atao hoe Commission électorale nationale indépendante de la transition na ny CENIT hoy isika. Io CENIT io zany no manapaka ny amin'ny fifidianana rehetra rehefa lan'ny antenimera na ny congrès an'ny tetezamita na ny conseil supérieur de la transition ny lalàna rehetra momba ny fifidianana.